Ampitsikina trano no andro sokoto tokantrano raha naterako ny araba amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoanany fanomezana indray isika ato anatin'ny fampahalalam-baovao faharoa amin'ny fahitalavitry matv asainy ianao anaraka izay hatra amin'ny farany ary ny lafiny ara-politika avy hatrany no anokafantsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ary dia nisy ny fanambarana izay navoaka ny fikambanam-be ny eveka eto Madagasikara omaly nambaran'izy ireo tao anatin'izay fanambarana izay raha fa tsy tokony ataon'ny mpanao politika takalonaina ny vahoaka ny andinindin'izay ary ny akapeo naneho ny alahelo amin'ireo mpanao politika ny fikambanan'ny eveka eto Madagasikara manoloana ny toetra ara-politika izay tsy ahitam-bahaolana. Aok'izay ny fanaovan'olon-droa takalonaina ny vahoaka malagasy fa mahamenatra izay no nolazain'ny Monseigneur Philippe Ranèvemanana izay sekretera jeneraly ity fianamben'ny eveka ity omaly raha namaky ny fanambarana nataon'ireo eveka izy tao amin'ny onjam-peo Don Bosco taorian'ny fianambeny tanterahan'izy ireo ny 7 hatramin'ny 21 novambra teo teto Antananarivo. Tsy tokony eo an-tanan'olom-bitsy ny eo avin'ity Madagasikara ity ho hiatrany ny fanambarana. Nolazain'ireo eveka fa ny vahiny no mandidiny malagasy amin'ny fikatsaham-bahaolana manome vahana ny olom-bitsy anefa izany indrindray ary tombontsoa ho an'ny firenena hafa mihitsy. Isan'ny voaresaka ihany koa ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny hery setra isan-karazany eto amin'ny firenena ny mpitandro ny filaminana nefa etsakilany mampiasa hery sy fahefana amin'ny tehana ny vahoaka ho hiatrany ireto eveka ireto. Voalazan'izy ireo fa misy ireo tsy maty manota satria dia tsy azo itokisan'ny fitsarana ireo izay mahalala olona ihany no mivoaka mandresy raha misy ireo mpitsara sy mijoro amin'ny marina dia matetika ahilika avy hatrany izy ireny. Miantso ny malagasy mba irahina ireo eveka hampanjaka ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary isian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Ny fanabeazana sy ny fahasalamana ny voalazan'izy ireo fa zava-dehibe indrindra fanohitra amin'ny ady amin'ny fahantrana. Mahakasika ireo antoko politika be dia be eto Madagasikara kosa dia nilaza ny fianamben'ny eveka fa ny fototra mahaolona entina anasoavana ny vahoaka ny tokony hevitra ijoroana fa sy ny tsangan'olona.